Andriamanitra rainay andreto izahay miombony eto anatrianao eto faly, manana fotoana sarobidy, fotoananay aminao, hiaraka hianatra ny teninao, mankasitraka izay Jesosy. Misaotra era-po era-tsaina mamboatra ny programanay tsirairay na manaraka ao en ligne izay ankehitriny na eto atoerana ihany koa izahay dia menay anao ny voninahitra fa ny fahasoavanao no matoy izao anay. Ary raha mbola afaka hoe hiaino anao izahay, misy saina atao anatin'ny tsilohanay ity, mbola velonaina ary indrindra manana ny fanahinao any anatinay izahay, mampianatra anay sy mampitodika anay tsara amin'ny Jesosy, fahasoavana izany dia misaotra. Amin'ity izahay tompo hianatra texte tahaka ny hoe fa tena mahazatra anay tokoa dia tokoa, fa eo mihitsy izay tompo no miara-miantehitra feno aminao mba hahatonga ny hoe tsy le hevitra efa masaka atao anatin'ny sainay fotsiny ka mandalo tahaka ny manome fahafampony fahalinana ty anatinay fotsiny ny fianarana ataonay, fa enina mihitsy hoe ny fanahinao miteny, fa ny teninao tena fiainana dia mandray fiainana avy aminao avokoa izahay rehetra anio. Mankasitraka tompo raha mbola misy namanay mbola miazakazaka te hanatrika ny fotoana, ianao no manafaingana ny diany koa dia mahatonga asoa aman-tsara eto. Ary izahay rehetra naizanaiza misy anay, menao fifantohana, fenonao ny fanahinao, mahitanao Jesosy any anatin'ny andalan-tsoratra masina tsirairay ao anatin'ny teninao ray manontolo. Mankasitraka tompo dia ataonay amin'ny anaranao ny vavaka. Amen. Jaona toko 5:10 misy atsika senao amin'ity hoy ahy taminao hoe ilay hevitra lehibe atsika moa mianatra makatoa an' Jesosy sika amin'ity taon'ity. Mianatra makatoa an' Jesosy, izay ny lohahevitra lehibe izay miainga avy any amin'ny Apokalipsy 2:20, ilay tenin'Andriamanitra fototra ho amin'izao taona 420 izao. Ilay tenin'ny tompo milaza hoe ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamiaina intsony izy na dia mifaty azy. Dia ny lohahevitrintsika lehibe dia ny hoe makatoa an' Jesosy na dia mifaty azy. Le makatoa an' Jesosy raha tsy fantatrao aloha hoe finona koa ny akatoavina, kina moa ny akatoavinao eo raha ohatra ka tsy fantatrao akory. Dia izay le ianarantsika nanomboka tany amin'ny toko 7:20 tsika nanomboka ny herinandro faran'i Jesosy tetsy ambonin'ny tany. Tsy herinandro farany akory ary izany, ny andro farany ainan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany no jerentsika toko 7:20 hatrary amin'ny toko 7:20 mialohan'ny andro Pasika. Dia izay nijerentsika afatrafatra tena manan-danja lehibe ary tena harena satria ametrahan'ny tompo tsara ny teny fikasany, ny promesy, ny teny fikasany rehetra ho atsika, tsy hoe ny rehetra moa ny akabiazany ao anatin'izay toko 7:20, 4:15 hatrary amin'ny toko 7:20 ny vavaka nataony amin'ny farany. Amin'ity an'ity tsika senao dia anokatra ny baibolitsika ny Jaona toko 5:20. Araka ny tonom-bavaka andresantsika tamin'ny tompo teo vao manonona hoe Jaona 5:20 dia tady ho hainao tsenjery ny andininy voalohany hatramin'ny 5:20. Tady ho hainao tsenjery. Averiko aminao tsara fa risika be rehefa haitsika tsenjery. Tsara le hoe haitsenjery le izy, aty-apontsika le iraketatsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy hamotatsika, fa indraindray nefa tsenjery le izy dia ao a-tsaitsika fa tsy tafidina any am-potsony. Dia izay ilay tandremantsika tsara, andao mamaky ny tenin'Andriamanitra tahaka ny hoe izay tsika vao naheno an'ilay izy indray. Ao anatin'izao fianarantsika anio izao, ny lohahevitra iarahantsika senao mandinika, tsaronao tamin'ny farantsika ny resaka an'izay.
tsy hoe mianatra lohahevitra ny ataontsika eto amin'ity fiaonany mpiaino ity iandray lohahevitra hay tiako zany dao tsy mianatra lohahevitra ny tena tanjontsika fa mianatra ny Jesosy tsika senao mianatra ny Jesosy mba tsy ho raiki-pity amin'ny baiboly fotsiny tsika senao fa raiki-pity amin'le Jesosy ambarany baiboly zay no mahafantatra sy mankafy no mahakristianina atsika zay zao no enarantsika anio mahafantatra fa inona ny dikany hoe kristianina ao kristianina ianao ary tsy hoe mahafantatra fotsiny fa mankafy an'le izy mihitsy mankafy dia lasa kevoka dia lasa amin'ny teny frantsay izy tenenina hoe fier d'être chrétien midikany ianao tena azonao tsara hoe oay zany kay antsoina hoe kristianina dia akafizinao satria zay le lohahevitra lehibe atsika hoe mankafy mankatoan'i Jesosy na dia ho faty azy fakitsika senao aloha nijaonina toko 5:10 dia manomboka amin'ny 9 voalohany aloha ny vakina hatreo amin'ny 9:11 amin'ny anaran'ny tompony vakiko le izy hoe Jesosy no miteny zany zany tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorina fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia aboarina mba hamoa bebe kokoa efa madio raha teo nareo no niteniko izay nolazaiko taminareo tomoeramiko ary zao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko zany voaloboka nareo ny sampany izay miray amiko ary zao aminy dia mamobe izy fa raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay manao na inona na inona raha misy miray amiko raha misy tsy miray amiko dia arinany ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo ary amboniny izy ka atsipy ao anaty afo dia may raha miray amiko nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany zany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo tahaka ny nitiavany ray ahy no nitiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako nareo raha mitandrina ny didiko nareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany zany zavatra zany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo tsy ianareo no mifidy ahy fa zany no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa ary mba hareta ny vokatrareo mba homendray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona amin'izany mbola hodiny atsika hatramin'ny 7 eo fa alefantsika tsikelikely ary amin'ny faraparantsika mandray ny 7:10 eo amin'ny 7:20 no tena raisitsika satria mifandray amin'ny teo aloha ihany ny 7:20 milaza hoe zany zavatra zany no anditsiko anareo mba hifankatiavanareo dia avy indray tsika mamaky ny 7:20 hatramin'ny 7:20 mahafantatra sy mankafy no mahakristianina jaona toko 5:20 dia itsika loatra akamy tompo sary teny hanambarany ny tenany tsy atsona hoe fanoarana hoe parabole ity zavatra tenen'ny tompo ity fa allegoria moa ny fiantsonana azy tsy tena hoe mitovy be tovitovy ihany ilay izy hoe fanoarana fa mampitany tenany maka sary mba hazahoan'le mpianatra tsara ny zavatra tia ny aviana dia maka ny sary ny tenany hoy izy hoe zany no tena voaloboka zany tena voaloboka misy olona karazany olona anakefatra tantarain'ity tenin'Andriamanitra ity karazany anankitelo fa le sampany misy karazany roa misy personnage anakefatra zany tenen'ny tompo aloha hoe Jesosy no tena voaloboka Jesosy no tena voaloboka matoa hoe tena voaloboka dia satria misy ny antsoina hoe voaloboka tsy tena izy zany ve raha mijery tokoa tsika tany amin'ny testamenta taloha dia noraisin'Andriamanitra
ho ny zanak'Israely izay tany-boalobokany sy voaloboka namboleny zay. Anao aloha jerentsika senao ny nataon'Andriamanitra ho amin'izany. Any amin'ny boky Isaia mpaminany ahitantsika azy 5 ary amin'ny andinin'ny voalohany ary andinin'ny voalohany hatramin'ny 7 aloha ny vakiako aminao. Ao anatin'ity dia midikidina ao ambany ao ahitanao anazy kely. Aoka hirany amin'ny malalako. Andriamanitra zany no mitantara, miteny eto, miresaka ny amin'ny Israely izay malala no. Dia ny hirany malalako ny amin'ny tanim-boalobony. Ny malalako nanana tanim-boaloboka tao ankavoana lonaka. Dia nasainy io ka nesoriny ny vato ary novoleny karazam-boaloboka tsara, sady nanao tilikambo teo afovoany izy. Ary nandavaka famiasam-boaloboka teo izy dia nanantena azy hamoa voaloboka tsara izy. Kanjo namoa voalobodratsy. Koa noho izany ry mponina Jerosalema sy ry lehilahy Joda, masina ianareo tsara ao sy ny tanim-boaloboko. Inona moa no mbola azo atao tamin'ny tanim-boaloboko ka tsy efa nataoko taminy? Koa raha nanantena azy hamoa voaloboka tsara, nahoana no namoa voalobodratsy izy? Afaka vakiana hatramin'ny andinin'ny 7 fa ahitantsika an'izay hoe noraisin'Andriamanitra ho voalobokany no voleny ny Israely kanefa namondra. Jerentsika ny any amin'ny Salamo 90 ahitantsika ny vavaka natao an'i Israely le voaloboky Jehova. Vavaka natao an'i Israely voaloboky Jehova izay nafindra avy tany amin'ny tany Egipta ho ny filazan'ilay tenin'Andriamanitra azy. Ary amin'ny andinin'ny 9 izao miteny an'izany, nisy voaloboka nafindranao avy tany amin'ny tany Egipta, nandroaka ny jetilisy ianao ka namboly azy kosa. Nambolen'Andriamanitra le Israely. Fa andao ny Jeremia 2 jerentsika ahitantsika ny malahelo ny tompo hoe fa tsy tanteraky ty voaloboka namboleny ty any amin'ny Jeremia 2 dia zao ny tenan'ny tompo any hoe fa izaho namboly anao ho karazam-boaloboka tsara indrindra dia rantsana tsara avokoa. Ka ahoana ny nanjary sampany ratsy ianao ho voaloboka hafa? Israely any ilay tenen'Andriamanitra ao anatin'io. Nifidy an'i Israely Andriamanitra ho voaloboka tsara kanefa nandiso fanantenana. Fa ay moa Andriamanitra efa nanomana ilay tena voaloboka. Ilay tena voaloboka Jesosy zay mahatonga ny tompo miteny hoe zany no tena voaloboka. Izay zavatra nokasain'Andriamanitra, ny zavatra tian'Andriamanitra atao amin'ny olony dia nitanterahany zato isan-jato amin'ny Jesosy, ka avy eo izay manana an' Jesosy dia mipotra amin'ny fiainan'ilay izy. Azonao ilay izy niteny tamin'ny Israely zany izy taloha hoe zao ny dito, ataovy ty, fa efa nikarakaraina na anaovany zavatra rehetrarehetra mbola voalobodratsy any no mivoaka. Ay moa tsy hoe akory Andriamanitra teo vao ny saina fa efa tany amin'ny Genesis 3 vao nanomboka ny fahalovana no efa ny saina izy hoe Jesosy le tena voaloboka. Fa ampisehoana an'ilay Israely hoe ampisehoana antsika mihitsy koa teoriany, tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika ny hamoaka voatsara ho an'Andriamanitra zany, tsy vitantsika mihitsy. Zay nahatongavany Jesosy. Ary Jesosy le foto-boaloboka le voaloboka. Andriamanitra ray no ambara eto hoe mpikarakara ny voaloboka, tompony le tany-boaloboka ilazany azy any amin'ny Luka 7:12 jerentsika kely zay rehefa avy eo. Ary ny olombelona no sampany. Misy karazany anankiroa le sampany eo hitantsika amin'ilay andinin'ny 2 misy karazany roa le sampany. Fa avy eo zay resako aminao tsara. Ny fanontaniana apetrakintsika satria androany zany tsika senao te saina an'izay hoe fantatro tsara ny maha-kristianina ary mankafy an'ilay izy. Raha vao tsy fantatrao tsara io, tsy fantatrao tsara ny maha izy azy anao amin'ny maha olon'ny tompo voafidy anao dia miozongozona foana ianao eto ambonin'ny tany.
vao misy problema kely dia vao ozongozona hoe ary tsy tia andray zany ny tompo sa ohatry ny ahoana andray ary izy zany vao sarika makatsy makaroa ianao raha tsy fantatra tsara hoe maninona eto amboniny tany eto ianao, maninona eto amboniny tany eto zany ianao ty. Hitanao raha misy mpamboly voaloboka, raha nde ataontsika hoe misy mamboly hazo fihinam-boa mamboly hazo fihinam-boa tsy ohatr' izao fotsiny, inona ny tanjona raha ohatra ka te hamboly hazo fihinam-boa? Io tian'le izy ko inona indray? Tsy zay. Hafa mihitsy raha hoe mamboly voninkazo ianao ao an-tokotany dia mba tianao zany ny masonao hoe falifaly mijery an'le fleran'le izy hoe tsara ery zany voniny zany. Fa matoa mamboly raha mpamboly vary zao dia hoe mamboly vary satria te hijinja vary izy, tsy zay? Ny mpamboly voaloboka zany mazava be fa te hioty voaloboka. Misy tenin'Andriamanitra izay andehanantsika senao vetivety, Lioka 7:12. Avadio any mihitsy aloha ny Baiboly ny se fa misy fahazavan-tsaina omeny tompo antsika tsara, alalantsika hoe manao inona eto ambonin'ny tany ianao. Lioka 7:12. Tsindrin'Andriamanitra amintsika tsara mihitsy zay tamin'ny ovintsika tapavolana lasa ve sa ovintsika iny nianatra n'ino hoe niantom-pisitsika eto ambonin'ny tany, dia mbola maverina ty amin'ny jaona 5:12 tsika ankehitriny a, tsindrin'Andriamanitra amintsika tsara. Sokafin'ny Liokanao 7:12 ny Baibolinao moa zany fa tsy hoe Liokanao andiny 9-5 no jerentsika kely fanoharana nataon'ny tompo ty. Nisy olona hoy ny tompo nanana aviavy nambolena teo amin'ny tany-boalobona. Aviavy indray zany ny resaka fa eo amin'ny tany-boaloboka ihany tsy manahy. Nakeo izy nitady vo taminy fa nanahoana dia hono tsy nahita. Ka dia hoy zany le tompon'le tany-boaloboka, hoy izy tamin'le mpamboatra mpikarakara an'le tany-boaloboka, indro efa 3 taona zay a tonga nitady vo tamin'ity aviavy ty fa tsy nahita. Dia ahoana kapao io nahoana io manimba ny tany, fa le mpamboatra namalika nanao tamin'ny hoe tompoko avelao ihany izy amin'ity taona ity mandra-piadiko manodidina azy ka asiako zezika, angamba mbola hamoa izy fa raha tsy zany dia kapainao ihany izy. Mampieritreritra be hatrany hatrany, tsy mitondra fanahy ny tahotra an'Andriamanitra ejana ty anaty kontinisy loha io tenin'Andriamanitra io. Ary rehefa ampiarahantsika tamin'le jaona 5:12 ary amin'ny 9:9 izy zao manipika an'izay hoe mba hankalazana an'Andriamanitra rehefa mamobe tsika. 9:9 izy miteny hoe tsy anareo no mifidy ahy fa zany no mifidy anareo, ka nofidiana aninona hono tsika? Nanendry anareo mba haninona? Handeha tsy amo. Tsika senao zany dia toy ny hazo nambolen'Andriamanitra teo amin'le tany voaloboka. Samy namboleny tany amin'izay tany any amin'ny ankonana. Tsisy mifidy an'izay ankonana mipoitra antsika zany tsika. Tsisy mifidy zany tsika hoe teraka tany Ambohimanaritra ianao sa teraka tany Frantsa ianao sa teraka taza. Tsisy mifidy an'izany fa Andriamanitra no mifidy hoe tia ny tany voaloboka voleko eo ianao. Andriamanitra nanana an'izay hevitra izay. Ary nofidintsika senao tsy hoe atao décoration, tsy arbre décorative arseny ny fidanan'Andriamanitra tsika sea. So ianao mieritreritra hoe andron'ny vehivavy androany dia adikany hoe zay vehivavy natao ravaky ny fiainany. Tsy zay le antom-pisitsika. Ny antom-pisitsika senao hamoa fa azo fihinam-boly nataon'Andriamanitra. Ary raha ohatra ka tsy mamoa, lalina be mihitsy ty tenin'ny tompo ty lalina be mihitsy le tenin'ny tompo raha ohatra tsika senao ka tsy mamoa fa tamony izy manao inspection, manao fizahana le tompon'le tany voaloboka tao anatin'io, mijery an'le aviavy ny voleny tao, mijery atsika ilay sampany eo amin'ny voaloboka an' Jesosy. Mamoa ve tsika senao sa tsy mamoa? Novolen'Andriamanitra mba hamoatsika. Hoy tsara le tenin'ny tompo tamin'le fanoharana amin'ny Lioka 3:12 eo hoe 3 taona zay no nandeha nitady vo tamin'le izy. Ianao zany zay firy taona nihainoana radio vaovao Masory se?
ohatrany efa ela ihany a tena ohatrany efa iny zanakao a rehefa nanambady nefa taminy ianao voateraka kely nanomboka ny ainy any karaha zao zany no mijery ny tompo dia mahita vo inona aminao izy misy vo veravao fa mitady vo io Andriamanitra io tsaronao tsara le marika 120 rehefa nandeha ny tompo aleoloha patsivoko anao ihany iny satria zava-dehibe mihitsy Jesosy le nona ny tompo e marika 120 zany anjeny 220 no ny ampitsoniny rehefa niala tamin'ny Betania Jesosy mitianany ty dia nona Jesosy ary natsinjo aviavy anankiray nandravina tery alavitra tery izy dia nakeo fa ohatrany ahita voniny amin'le izy dia tsy nahita ninninina izy tsy nahita ninninina fa tsy ravina ihany fa tsy mbola tonga ny mpamoaza ny aviavy mivaliany Jesosy reto le aviavy dia hoy ny tompo hoe aza misy mihinana vo aminao tsony mandrakizay andray kosa Jesosy fa ona koa ianao dia manotrona ary amin'ny anjiny 20 io mila hitanao tsara no ny maraina raha nandalo tenitry zareo dia hita ny fefanalazo hatramin'ny fakany ary tsy mivazovazy reto ty tompontsika ty rehefa miteny izy hoe kapao eo dia kapao eo ho fa mifanondrapon'Andriamanitra amintsika senao nipetrahantsika eto amin'io dia ahenontsika hoe no tendrena hitondra voka itsika senao fantaniana misy an'le voandrasan'ny tompo vetsika sa raviny fotsiny averiko aminao tsara na efantaneniko anao taloha be dia tsy mahina mbola averiko aminao fa ny famonjena feona amin'ny piaina fandehananao amina fampianarana rehetrarehetra ty tsara be zany antsoina hoe raviny tsika aloha zany tena be raviny tsara misy raviny tsara efa tsara mihitsy zany ohatran'le aviavy tamin'ny tompo tato hoe mandravina mihitsy le izy midikany hoe mandravina ny aviavy mampanatena le aviavy hoe misy voa ao ambanin'le ravinao rehefa makaty amin'ny feona ampiaino ianao zany dia manatena amin'ny tompo rehefa ingay kely ianao eny amin'ny fiainana andavanandro eny dia manantena izy hoe aizan'izay le vo fa inona tsara moa le vo rafa inona le vo andrasa amin'ny tompo aminao Luka 2:7 misy vo anakefatra teneniko aminao eto Luka 2:7 no vo voalohany ty le vo voalohany le tahaka ny hitanao le mamotsina kely iny le rehefa hipotra le fruit hipotra le voan'le voankazo dia misy flera kely aloha dia mibotsina kely ohatr'izay mihitsy zany zao ty mifetomboany rehetrarehetra voan'ny fibebahana Luka 2:7 zao ny tenany tompo hoe koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana andiny 7 amin'ny Luka 2:7 sakaiza enonao tsara ngeny teny Jaona mpanao batisa indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny azo sahady ny famaky koa ny azo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapaina ka atsipy ihany anaty afo sakaiza aleo aloha miara-mipetraka tsara dia manjinika misy voan'ny fibebahana avy ny fiainantsika misy voan'ny fibebahana vety fiainantsika azonao ve nijikan'izany voan'ny fibebahana zany tsy tadiriko tsony na oviana le tantaran'izany taminao na oviana fa averiko foana raha ngafa tsy manino azonao nijikany hoe voan'ny fibebahana ohatran'ny reny mandefa sary amin'ny Facebook reny sea tanao ny olona rehefa misy fotoana ohatra hoe olona 20 kilao izy azonao tsaina koa zany hoe 20 kilao le olona ngoza be mihitsy ngoza be mihitsy dia avy eo le olona nanao régime lasa 5 ambenina tsara be zany dia mamoaka sary amin'ny Facebook izy hoe avant et après any taloha sy aoriana teo aloha sy aoriana midikany hoe bebaka raha afako dia misy avant et après ny fiainantsika fa tsy ny teo ihany ny teo
midikany hoe bebaka dia misy hoe talohany nandraisanao an' Jesosy sy ny taoriana nandraisanao an' Jesosy. Samy mitovy amin'ny lakolosy. Lakolosy manao hoe dia an'teo sao dia mazana na ny fiainany sety raha tsy misy voan'ny fibebahana angery sakay zay klik azonao zany kapoao io misy voan'ny fibebahana amin'ny fiainantsika tsotra be voambola am-piangonana mahagaga ohatsy amin'ny fibebahana zany dia indraindray tairitsika fotsiny aminy hoe bebaka angena bebaka atao ny fibebahanao bebaka ntsiratymetriratsyrehetra natao ka Jesosy amen sy dia mieritreritinao hoe zany atsona hoe bebaka tsy zany midikany hoe bebaka mahita ny tenanao sy ny ataonao toy ny ahitan'Andriamanitra anao zay ny voalohany. Ary zay le zavatra tsy hitatsika malagasy kristianina mihitsy tsisy fibebahana ny fiangonantsika dia lasa tsy misy vo raha tsy manomboka amin'ny fibebahana raha tsy manomboka ianao tena torotoro ny fonao tsy torotoro ny amin'ny vokatry ny fahotana indraindray tsika sianao mekizy zany indraindray zany mitsika tratra ve tsika tamin'le fahotana nataotsika sa miaina le conséquence an'le vokatra antsika dia manaintaina be tena manenina mihitsy tamin'le izy fa dia zao lasa mibaby ny vokatra tsy zany angena tsy nohoe ny bebaka se tsy malahelo no vokatry ny fahotana ny bebaka fa malahelo no le fahotana satria hitanao hoe kay malgré ty fahotana ty ay tena mampalahelo an'Andriamanitra fa tsy hoe ianao satria misy vokatra tratra ny fahotana dia indraindray ny vokatry ny fahotana ny mampalahelo atsika ny fahotana mahita ny tenanao sy ny ataonao toy ny ahitan'i Jesosy anao hoe marikriko ka rehefa marikriko dia mihodina 27 degré na so 80 degré raha tato ianao zany mitodika teo ino ty nataoko ty nanome vola mba hatonga ny hoe tafiditra mpiasa-panjakana marikriko zany todiko ratsy zany nataoko zany tsy manao nintsony todika 27 degré zay todika ivoan'le fahotana satria tanteraka am'plezekelaina amin'ny telopolo ariary andimy fasivy ambinipolo safiry hoe rikoriko fahotana fa misy koa mantsy ola se tsy 27 degré ngeny miodinany tonga dia nipolo sy telo ahoana zany marikriko ty eny mitodika eny Jesosy tena tsy mety le izy fa zany hoe Jesosy tsy mety an'le fiaina fa eny ataoko an'le izy azonao zay tsy fibebahana zany zay zavatra anankiroa zay mahita ny tenanao sy ny ataonao toy ny ahitan'i Jesosy anao ary mitodika ivo 180 degré tsy any amin'ny lalan'intsony samy mijery fitaratra zany zao voatriny ahoana efa misy voana fibebahana ve za tsy miteny anao hoe efa tanteraka ve tsy mbola tanteraka tsika fa raha ohatra ianao ka tamana ao anatin'ny fahotana dia misaina kely mihitsy aloha sakay fa mety mbola le voan'Andriamanitra mihitsy mbola tsy ao anatinao ila misaina kely voafaharoa rehefa mandalo an'izay rehefa hiainantsika zay ny fibebahana misy zavatra anankiroa ao anatiny fibebahana le tena nandraisantsika amin'ny tompo mahita ny tenantsika le etratsika hoe tena ratsy mihitsy a Jesosy za mihitsy ny tsisy raisina dia mandray an' Jesosy dia ny fibebahana faharoa ahoana moa le isan'andro aseho ny fanamasina anao hoe misy zavatra mbola tsy mety kay dia ny fanamasina hitantsika amin'ny heriny zay ao jaona toko 1:20 mampiaiky atsika ny fahotantsika dia mibebaka koa tsika rehefa mahita hoe ay tsy mety ty taloha ianao nahita hoe ohatrany tsy maninona le izy fa zao rehefa miampisokatra ny masonao dia mahita ianao hoe tsy mety dia mibebaka hatrany ianao zany dikany misy hoe fibebahana ray mandeha mihitsy zay le fibebahana may anao mihitsy zay dia misy fibebahana amin'le ataotsika fanamasinan'Andriamanitra tsika
fa mitoetsika amin'ny vokatra faharoa vokatry ny fanahy Galatia toko 5 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia mitanisa an'ilay toetra ary aloha tany saina tsara mihitsy dia mijery fitaratra tsara zany tsika hoe taminao hoe rehefa mipetraka amin'ny tenin'Andriamanitra ohatr'izao tsy izao ny antsoina hoe vokatra faraviny izao satria rehefa ohatr'izao dia samy masina dia samy mifandefitra tsara mipetraka eo ohatrany samy mifanonona ny fahasoavan'ny tompo hoe sinon zany fa rehefa raikitra amin'izay le miandry an'le 163 hery ka milahatra be le izy ka raikitra ny mele zany eo amin'izay ny tena ahitana hoe inona ny vokatry ny fanahy fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharo-po famoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy famonoana-po zany na zany zao nihita tamin'isay tamin'ny ala nakaty dia ohatrany ahoana le vokatra ino ary rehefa potseryntsika ny tena hita tsara hoe inona no mipotra ny vokatra fahatelo izay andrasa amin'ny tompo amintsika araka ny hitantsika any amin'ny Matthieu toko 7:27-7:10 Matthieu 7:27 zany mibaiko ny tenen'ny tompo ny mpianany rehefa andeha izy indro izy momba anareo mandrakariva mandehana dia jerijereo izao tontolo izao zany le izy atao inona le olona atao mpianatra ary seny olona tsy baiko amin'ny paster zany hoe ry paster ajaina ry katekista ry olom-piangonana mandehana dia ataovy mpianatra amin'ny firenena tsy zany se le izy fa rehefa mpianatra ny tompo ianao dia tenenin'ny tompo hoe ndana ataovy mpianatra ny olona inona ny dikan'izany pratika ny antsoina hoe vo izay zahan'Andriamanitra ny fiainako sy amin'ny fiainanao dia olona hafa tonga zanak'Andriamanitra noho ny fizarako amin'ny filazantsara aloha zany mandeha kekeltsika se efa misy olona firy zay se tafiditry ny lanitra vokatry ny fisinao teto ambony tany sa ianao mbola anao an'izao hoe loza kiritiana ohatrany iza tokoa re tena tsy haiko so dia mbola zay so ihany fa mbola omeny tompo fianarana jaonina 5:20 androany miresaka vo zany ny tanjontsika nisy nanao fijoroana vavolombelona teto teo aloha teo manao gargoty izy asiany soratra hoe Jesosy rery any manana mpanampy izy ao an-trano le mpanampy miteny aminy hoe tea mbola tsisy ohatrinareo mihitsy aloha le patron zany angamba dia raina ny tompo zany antsoina hoe voravako vokatry ny fanahy zay hitany ary mahatonga n'izay olona zay mahatonga ny olona ao amin'ny gargoty zany inge le fiainatsika fa manina ianao miandry tafika masina foana nefa ianao isan'andro mila manao tafika masina ao amin'ny coiffure tafika masina amin'le chauffeur ianao tafika masina amin'le gargoty tafika masina ao amin'ny brao olona firy zay ny tafiditry ny lanitra vokatry ny fisinao zany ny antsoina hoe vo sana mifanoatra amin'izay no izy jesosy sa olona firy zay no nitsoka ny lanitra vokatra ny fisinao satria mahity ohatra ndray ve mpivavaka zay tsy mila aloana ihany ohatranay sanatria dia sanatria taperitsika androany zany tsy ahitan'izany tsontsika andoranga tsy misy mpiaino raha dia vaovao maso hoe mahatonga ny olona tsy ho tafiditry ny lanitra ny fisiny fa ny asantsika senao mampiditry olona ao an-danitra ao tsika senao efa tafiditra sao dia ohatra mpanera indray ianao tandremo mihitsy sao dia mpanera ary sety teneniny sefoana nefa sera tsy nandeha tany akory fa efatra vokatra farany ao anatin'io vokatry ny fampiasanao ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao dia mampivelatra ny fanjakan'Andriamanitra ianao
Zany ny voandrasan'ny tompo aminao, mifanompo amin'ny fanomezam-pahasoavana samihafa. Ho Petera voalohany 2:4-10. Rehefa nandray an' Jesosy ianao, dia miaraka pake, miaraka amin'ilay Jesosy nyraisintsika nomeny fanomezam-pahasoavana ianao. Fa aiza manao manokana ahafahanao manampy ny hafa hivelatra akafian'izany fanjakan'Andriamanitra zany ety ambony tany. Fantatrao izay no fanomezam-pahasoavana ty. Sa ianao mbola manao baraingo be nefa ianao zany zay efa 5-telopolo taona nanontonany tompo. Mbola dia tsy fantatrao fantaro ny fanomezam-pahasoavanao dia ampiasao. Rehefa ampiasainao io dia ampitombony tompo, fa rehefa tsy ampiasainao io dia nikely anananao aresorina aminao. Ampiasao. Za zao mampiasa ny ahy rehefa tonga ohatr'izao zomariva dia raina ny tompo. Ianao koa aza mieritreritra ianao hoe ka zangikiritiana tsy mahay miteny ohatrandry mihitsy. Tsy voatery izay mihitsy ny fanomezam-pahasoavanao. Fanomezam-pahasoavanao mety mandamina organisation, mety mitarika, mety finoana ny fanomezam-pahasoavanao, mety zavatra samihafa. Trandrao Romanina 2:12, Koritiana 1:2-12. Zany manambara ny amin'ny fanomezam-pahasoavana avokoa. Trandrao zany. Misy olona mivelatra ve? Misy olona mahery ve? Izany zany fanomezam-pahasoavana zany, fampaherezana. Ianao ve rehefa miaraka amin'ilay olona dia mahery avy hatrany mihitsy ilay olona. Zany ange ilay vokatra drasan'ny tompo amintsika e. Fa tsy hoe miaraka aminao ilay olona dia vao maika mifararemotra mihoatra ny teo aloha. Verina tsara ny amin'ilay Jaona 5:12 teo tsika sianao. 9:2-9. Ahitantsika n'io resaka sampany io hoe ny sampany eo amiko izay tsy mamoky ilay tenan'ny tompo dia esorina. Ny sampany mamoky kosa dia dioviny, rantsana mba hamoa bebe kokoa. 9:9 dia miteny ilay tenin'Andriamanitra hoe raha misy tsy miray amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ary kamalazo, tahaka ny sampany izy kamalazo ary angonina ka atsipy any anaty afo. Fanontaniana mipetraka tsara zany. Ianao ty eo amin'ny Jesosy, sampana mamoa sa tsy mamoa? Mario tsara ilay tenin'ny tompo eo amin'ny 2:2 eo ny sampany rehetra eo amiko izy. Mampieritreritra be ty tenin'Andriamanitra ty, fa mampieritreritra teolojika ny zavatra be da be hoe raha manana mandray an' Jesosy ve za zany, manana an' Jesosy ve za dia mbola mety ho very. Satria hoe eo amin'ny Jesosy ilay tenin'ny tompo eto. Rehefa jerentsika tsara ny contexte, jerentsika tsara ity Jaona ity filazantsara ny soatan'ny Jaona ity, tena manindry tsara mihitsy any amin'ny 9:10, manindry tsara fa zay rehetra mino an' Jesosy tsy very mandrakizay zany. Dia ianao manontany tena hoe fa itinga hoe sampana eo amin'ny Jesosy, mety ho very aho zany satria mety tsy hamotampoka. Ty sampana tenen'ny tompo hoe tsy mamoty i Jodasy ty. Ary ankehitriny dia misy pozina kristianina Jodasy. Pozina kristianina Jodasy ahoana? Fiantsoana azy tsotra zany hoe sampana Jodasy. Tsika zany sao dia ao anatin'ny sampana Jodasy. Sampana Jodasy zany. Betsaka amin'ny tenin'Andriamanitra miteny toy izay. Tadidinao misy ilay fanoharana nataon'ny tompo hoe mamafy ilay mpamafy namafy vary tsara izy. Dia tonga ny alina dia namafy koa ilay fahavalo. Dia miara mitombo ireo. Tsy hay tsara ny manavaka azy. Ny ondry sy ny osy hoe indray ny Jaona ny Matthieu 5:20 mitovitovy jerena ivelany zany. Ary eto tenenin'ny tompo hoe le sampany eo aminy. Ohatra ny eo amin'ny Jesosy fa matoa tsy mamoa kay tsy tena mikambana amin'ny Jesosy. Le mikambana teneniny izay ho ianarantsika senao tsara avy eo. Mino an' Jesosy
tena mino an Jesosy manokana, raisinao manokana ho anao ilay nataon Jesosy. Eto zany tsika mahita nyty sampana tsy mamoty ty sampana Jodasy ty. Efa nanoka tany amin'ny 3:20 ny tenen'ny tompo hoe efa madio nareo ny tompo milaza aminy. Nareo rehetra nge madio hoe Jesosy niantso tamin'ny teny tamin'ny Petera, afa-tsy le anankiray. Efa fantatry ny tompo mihitsy, samy teo 3 taona mahery daholo angery zareo ray ary olona ary Jodasy ara tena tahaka ny hoe akaiky an Jesosy mihitsy, fa fantatry ny tompo ny tany ambony. Andaotsika senao tsy misy mamita tena, tsy misy voafitaka amin'ny zavatra ivelany, fa afaka manao aktivité tena tsara ho an'Andriamanitra. Mahery fo any ty Jodasy ty birao ange zany se birao mpiangonan'ny mpianatra ange Jodasy mpitamboly razopla tena akaiky amin'ny tompo, fa kay very mandrakizay satria sampana tsy mamoa izy le famoazana vokatra, satria tahaka andreny hoe skotrena fotsiny teo amin'ny Jesosy reny mody eo, fa kay ny fo tsy tena tany manaja an'Andriamanitra teo imolotra. Atsika senao safidy raha afaka tandremo tsara fandrao dia diso paika isika. Inona ny andraikitsika mba hahafahantsika mamoa? Raisitsika mazava zany hoe tsy sampana Jodasy tsika senao ty tsy sampana Jodasy tandremo ianao sao dia miditra amin'izay sampan'izay tsy sampana Jodasy. Ataovy azo antoka tsara hoe mazava fa nekenao anao ny famonjena nataon'ny tompo mino an'izay asa-pamonjena nataon'i Jesosy ho anao manokana ianao. Inona no andraikitro mba hamoazako? Manome sary kely anao ety anoloana, sarina prizy mipetaka, fa ohatran'izay mihitsy koa ty sary ambaran'ny tompo amintsika hoe izy ny voaloboka dia tsika ny sampana. Ohatran'ireny hoe branchena amina prizy tsika dia chargé tsara. Azonao tsara ve? Andao arajerentsika misy zavatra anankiroa tenen'ny tenin'Andriamanitra eto ny andraikitsika mba hamoatsika. Misy zavatra Andriamanitra ray manontolo. Le Andriamanitra ray manontolo Andriamanitra no miantoka hoe misy sakafo mandeha mikorina hatrany amin'ny alalan'ilay voaloboka dia mipasy makany amin'ilay sampany. Andriamanitra miandraikitra an'izany. Ary ny zavatra nataon'Andriamanitra le fiainana kristianina zany, satria izay mihitsy le tanjontsika amin'ny tian'io mahafantatra tsara hoe inona ny maha-kristianina antsika. Misy zavatra Andriamanitra no manao azy, ary misy zavatra tsy ho ataon'Andriamanitra mihitsy, fa miandry ianao manao azy. Na dia hoe ny fanaovanao azy fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny ahafahanao manao azy, fa mila anao manao azy. Ambaran'i Jesosy amintsika eto eo amin'ny 4 hatramin'ny 5. Teneniny amintsika hoe mitoetra, tomoera amiko hoy ny tompo, mitoetra amin'i Jesosy antsika. Tsika no misafidy an'izay. Mila hitantsika senao tsara fa misy zavatra aty amintsika finiavana, fanapahan-kevitra, décision, izay le mahasamihafa antsika amin'ny biby sy ny amin'ny zava-maniry. Satria tsika senao dia nomen'Andriamanitra libre arbitre ho ny fiteny azy, choix. Nomen'Andriamanitra safidy mazava isika senao. Dia tsika senao zany manana an'izay andraikitra izay. Mila ataonao ny safidy. Ny safidy dia hoe aiza ianao tiany miconnecta, aiza ianao tiany branché, prise aiza ny branchénao ny fiainanao. Tsika senao tena mitovy amin'ny telefonina mihitsy se lobaty. Io zany tsy ohatry raha taloha zany dia tsy raha tamin'ny mbola tsisy fahalovana atao misahedena dia tsy midécharge mihitsy ny telefona. Tsika zany ohatran'ny telefona. Fa le problema rehefa niditra amin'ny fahotana tena mora mitsoraka amin'ny batery antsika. Nga vitany hoe mora mitsoraka, tena tonga dia tsy mandaitra mihitsy.
azonao tsaina rehefa in'izay rafa manana ordi ianao laptopnao iny sa ordi laptop indrindraindrindra rehefa manana laptop ianao ka lay izy tsy miasa tsony ny baterie an'lay izy de tsy maintsy branchena foana ohatr'izay mihitsy tsika tsy miasa tsony ny baterie raha ohatra ianao ka mbola eritreritra hoe ampiasa ihany misy hoe vitako andrasy fa ezaka ndanandray aloha vetivety kely de mitsoraka ihany ny baterie anseko maninona raha tonga de tsy ampiasaina fotsy ny baterie sia branchena amin'ny Jesosy foana le izy mitoetra miray amin'ny Jesosy tomoerana miray amin'ny Jesosy connecté tiako be le teny hoe connecté sody misaotra ny tompo fa vanim-potoana na miconnecte tsika zao de azotsika tsainy zany mitoetra miray amin'ny Jesosy inona ny dikan'izany ny dikan'izany tenenineo amin'ny andininy fahafito raha miray amiko ianareo de azavainy tsara ka mitoetra ao anatinareo ny teniko zay ny dikany hoe miray amin'ny Jesosy tsy mamerimberina foana fotsiny ianao zany isaky mesa Jesosy tsy hoe akory rehefa tononona foana ianaran'i Jesosy de miray amin'ny Jesosy misy mahasoa mihitsy aloha hoe atsoa Jesosy tsara zay no miantsony hoe tafitoana ianao de ny biby indray ny voantsonao fa tsara le izy fa tsy zay akory ny dikany hoe connecté nao ny dikany hoe connecté misy tenin'Andriamanitra ao anatinao de ianao mitoetra ao amin'izay tenin'Andriamanitra zay mitoetra ao amin'izay tenin'Andriamanitra zay hitanao tsara ny amin'izao natoko fahavalo andiny faraiky amin'ny telopolo le tenin'ny tompo milaza amintsika amin'izao natoko fahavalo andiny faraiky amin'ny telopolo hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo de ho mpianatra tokoa de ho fantatra ireo ny marina ary ny marina manafaka anareo tsy ho andefo maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra mamerina aminao tsara pratika angeny fiainantsika sy ianao afako aiza moa ianao ty zany ny tena branché connecté amin'inona connecté amin'ny tenin'Andriamanitra zay ny dikany hoe connecté amin'ny Jesosy tsika sa connecté amin'ny olona sa ny olona iza ny mbola andrandrainao hatrany hatrany fa ny dikany hoe mitoetra miray amin'ny Jesosy miankina zato isan-jato amin'ny Jesosy amin'ny zavatra rehetrarehetra ny rehetrarehetra any anatinao any zany mahainao le teny mitompo hoe raha tsy miray amiko nareo de tsy mahay manao na inona na inona ny dikan'le izy satria tena mahay manao zavatra be da be mihitsy tsika risena tsy miray amin'ny Jesosy ary fa le tenenin'ny tompo amintsika hoe tsy misy ninona misy dikany ny ataonao tsy misy valeur tsy misy dikany maharitra ninona fa zava-poana sy misambodrivotra raha ohatra ka tsy miconnecte amin'ny Jesosy ianao antaneo an' Jesosy ny Tsipriany miankina zany dikany hoe miankina amin'ny tompo ianao miankina amin'ny tompo amin'ny akanjo anaovanao amin'ny safidy ataonao amin'ny zavatra kely sy amin'ny zavatra lehibe fa tsy hoe zavatra lehibe ihany ianao zay vao angataka amin'ny tompo hoe tario lalana hoe za tompo fa amin'ny zavatra rehetra miankina amin'ny tompo ny zavatra dikany faharoa amin'le ina ny andraikitrao mba hahatonga anao mamoa ny andraikitrao mba hahatonga anao mamoa andiny fahasivy sy ny andiny fahafolo no ahitantsika azy mitoetra ao amin'ny fitiavan'i Jesosy mitoetra miray amin'ny Jesosy mihitsy aloha zany le teo ao anatin'ny teniny mitoetra ao amin'ny teniny tsy afaka mihitsy zany raha soloa tsy piatsika tsara zay tsy afaka mihitsy ny olona hoe kristianina hono izy ka tsy mifanerasera amin'ny baiboly ka tsy feno tenin'Andriamanitra ka tsy mianatra tenin'Andriamanitra ka tsy mandray tenin'Andriamanitra isan'andro de lojika be raha ohatra ka tsy maheno tsiron'le fiainana ianao satria tena ohatra ny olona marary malaikomana de lasa voan'ny hypoglycémie ara-panahy fanompanineny fa le faharoa taminao ny andraikitsika mba hatonga atsika mamoa mitoetra amin'ny fitiavana an' Jesosy inona ny dikan'izany makatoan'izay lazainy
satria tsy hoe makato satria tsy maintsy makato satria matahotra ny obety so dia zany mbola ataonao ho raha afako tsy mifatahorana obedy ny antony ankatoavantsika an'Andriamanitra makato venao fa so dia verany amin'ny afo be andao hiakatra leta ambony rosea fa tsy afaka makafiny mahakristianina anao mihitsy ianao raha matahotra ho any amin'ny afo be ny antony ankatoavanao zany ange efa vita efa regle fa tsy makany amin'ny afo be ianao efa regle zany efa nyreglen'i Jesosy azo antoka fa tsy very fa tia ny tompo ianao akafiny fitiavana dia hoy tsara amin'ny tompo hoe eo amin'ilay anjenin'ny 10 tahaka ny mitandremako ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany dia mitandremako zany tandremo ny didiko a tahaka an'izay Jesosy ny modelitsika Jesosy ny fomba nandehana nahatonga anazy hoe nahery vaika be tena olona ho ahy Jesosy io fa ambarako aminao tsara olona 100 izy tety ambony tany n'Andriamanitra 100 ihany koa azy dia manome antsika ny modely ndrao ianao teny an-trano hoe kay Jesosy nge Jesosy tsy hitovy amin'ny mihitsy fa nomeny tompo antsika sainao tsara modely hoe tia za olona miaraka amin'ny fihetsem-po rehetra miaraka amin'ny fakapanahy rehetrarehetra dia omeny antsika izay filamatra izay idéaly izay Jesosy ny modely tena tiany io Andriamanitra rainy io anka izay ny motivation tosika nahatonga azy nakatoan'Andriamanitra hatramin'ny farany le mahatonga le hatramin'ny farany tsy resaka tenenina ankira fotsiny na mora tenenina zany tsy hoe mahao fa hiezaka inao ny lohateny ty eto ty makatoan'i Jesosy na dia ho fantasy hiezaka tena taraiky io se raha vo zay averiko amin'izay taraiky io se tsy zay tsy le ezaka ohatran'izay raha ohatra ka mbola mavesatra aminao ny didin'Andriamanitra mavesatra aminao tia hoe tia atao loza tena sarotra ko tena manahirana ko lo tia manompo amin'ny tompo te raha mbola zay ny mila ataonao tsy hoe andeha hiezaka bebe kokoa ianao ahavitan'io tsy zay ny atao fa ny atao makeo amin'ny tompo dia miteny hoe Jesosy kay mbola tsy mbola tiako tsara ianao ny fitiavanao an' Jesosy problemy fa tsy hoe ny finiavanao ny tsy dia betsaka loatra fa io finiavanao io mandeha ho azy io rehefa feno ny fitiavana an' Jesosy ianao zany nahatonga an' Jesosy afaka samaty teo amin'ny azo fijaliana no ny fitiavany anao satria hony ianao tian'Andriamanitra be taky niny mitovy tamin'ny fitiavan'Andriamanitra azy ny fitiavany anao dia hoy tompo hoe afony aiko anao a Jesosy ny modely ravako nidikany hoe mitoetra mity an' Jesosy jerentsika ny amin'ny 2:12 hoe zaho ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao a dia nanolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana ny andraikitrao hoy ato aminao hoe nidikany hoe andraikitrao safidinao mila raisina ny safidy mazava nidikany hoe mitoetra amin'ny fitiavan'i Jesosy dia mitiny hafa toy ny itiavan'i Jesosy anao zao natoko 17 lanitsika ny anarana n'izany ray manontolo fa mampatsiahtsika kely ny jaona voalohany toko 4 nao ne vakiny jaona voalohany toko 4 manomboka ny 7 mamaky aminao zao nysoratra hoe ory malalo oka hifankatitsika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary zay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra zay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana zao no nanehoan'Andriamanitra ny nanehoana izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra atsika Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany izao ny fitiavana
tsy ny nitiavantsika n'Andriamanitra fa ny nitiavany atsika ka ny rary zany no avitra no fahotantsika. Ry malala raha zany no nitiavan'Andriamanitra atsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra zany na ovinanao vina e. Raha mifankatia tsika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Andiny faharoapolo sy raika amby roapolo. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra nefa hoy mankahala ny rahalahiny dia ahoana? Mpandainga izy. Fa zay tsy tia ny rahalahiny izay hitany nataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany. Ary zao ny didy efa azontsika taminy, izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny. Le hoe mitoetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tsika senao zany mijery ny andraikitritsika satria hoe mila mamotsika. Inona no mila ataotsika? Connecté amin' Jesosy, mitoetra ao amin'ny teny, miankina zato isan-jato aminy amin'ny tranga tsirairay. Ny ataotsika faharoa, mitoetra ao amin'ny fitiavany. Mitoetra ao amin'ny fitiavany. Midikana mitoetra ao amin'ny fitiavany, mitandrina an'le teny mity ny hafa toy ny itiavan'i Jesosy anahy. Andao jerentsika ary, inona daholo re olona ny tombontsoa azo avy amin'le hoe sampana miray amin'i Jesosy. Inona avy no tombontsoa azo ny sampana miray amin'i Jesosy. Raha vao tsy azonao tsara ny tombontsoa dia mbola mitsiriritra le connecté amin'ny zavatra hafa ianao. Ohatrany mahita zavatra hafa ianao ary ohatra mamoa hafa tsara koa ry satria tsy hitanao tsara le tombo. Mitanjotsika sy ianao veriko aminao tsara mahafantatra hoe inona dikany hoe kristianina ianao ary mankafy tsara. Misy zavatra anankifito tantaraiko aminao. Ao anatin'ny ten'Andriamanitra amin'izao toko 5:10 tombontsoa azo ny sampana miray amin'i Jesosy. Hitantsika eo amin'ny andinin'ny faharoa sy fahatelo aloha. Tombontsoa voalohany rava, tombontsoa voalohany amboarin'Andriamanitra mba hamoa bebe kokoa. Tena tombontsoa zany. Amboarin'Andriamanitra mba hamoa bebe kokoa. Ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa esorina fa izay mamoa dia dioviny rantsanany mba hamoa bebe kokoa. Andinin'ny fahatelo milaza le tenin'Andriamanitra hoe ny teny izay lazain'i Jesosy manadio atsika. Inona zany? Hitanao mampiasa ny tenin'ny Andriamanitra. Lazainy any am-bokin'ny Hebreo sabatra roa lela. Lelan-javatra zany ny tenin'Andriamanitra. Hitanao rehefa mandrantsana le mpamboly rantsanana. Efa nitapahanao mandrantsana ianao zavatra, na ianao mampiasa hety be, na ianao mampiasa sekatera. Efa azonao tsara izany sekatera izany. Misy lelany kely daholo zany se le tenin'Andriamanitra izay lelan'izay. Fandrasy teneniko aminao. Misy zavatra samihafa ampiasain'Andriamanitra le vatany le zavatra iny dia sasany sekatera kelikely dia sasany tonga dia hety be ampakafo mihitsy. Azonao? Amboarin'Andriamanitra ianao mba hamoa bebe kokoa, mampiasa ny teniny izy. Fa le andefasany an'le teniny misy zavatra samihafa. Misy zavatra samihafa. Ohatran'izao zany zao le saritsika se. Hitazay sarina sekatera zany asehoko ansery. Tsika. Kay tombontsoa kay saina atao hoe kitsika. Hitanao? Inona avy no ampiasain'ny Tompo handratsana ny antsika se. Raha atao amin'ny teny anglisy izy dia misy pe anankitelo. Amin'ny teny anglisy izy pe anankitelo. Problema, pression, people moa fiantsoana azy. Olona zany. Teneniko anao amin'ny teny malagasy. Ny olona ny fiainanao. Misy ny sasany sekatera kelikely fa ny sasany hety be mihitsy satria mampatonga anao miteny hoe mbola tsy zato otritiatra izay miaina tena olana. Le vesatra samihafa le olana sy le pression e. Ohatra ianao zany hoe
mila manao boky ianao, bokina soutenance amin'ny mémoire tsy fantatro. Pression zany se ny fotoana ny presy a, ny prof ny presy a, pression zany. Ny olona manodidina anao kay sekatera be mihitsy. Dia ao Jesosy fa reny isan-karazany reny ampiasain'Andriamanitra andratsanany ianao. Inona ny lesona raisitsika senao? Mianara ary sea mandray tsara ny tranga rehetra izay ampiasain'Andriamanitra hampitombo anao. Fa io tsy mandehandeha fahatany. Ny tena ny tompo hainao tsara ny Romanina 8:20 ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa, tsy ho an'ny olona rehetra fa ho an'izay tian'Andriamanitra. Hafa mihitsy ny sary akanao fi mampatonga anao tsy mahita fi amin'ny fiainana maha-kristianina anao dia tsy hanetsainao hoe fandratsana anakay ty. Fa ny anao tianao tenenina foana tsisy hoe isolo le problème, esolo any problème. Ka le sampana eo aminao angeno hoe sorona fa tsy le sekatery. Iny mety iny. Fantatry ny tompo tsara, voacalculna tsara mihitsy io. Dia Deutéronomie tena 3:20 ny famatra amin'ny andronao ny fiadananao, aza manahy ianao. Andriamanitra mahay calcul an'io gramme près, centimetatra kely hainy tsara mihitsy hoe hatreto ny zakanao. Korintiana 1:13 zany. Hatreto ny zakanao. Fa fantany. Aza mitsoka ho ianao. Indray sika zany problématsika. Le izy angena fa jerena amin'le sary zany hoe ay dia katsanana zany. Le hazo angeny tsy mihetsika ary se dia katsanana eo dia mety. Fa tsika senao pelipelika be mihitsy. Le olona ao am-piangonana le sampa, le olona ao amin'le sampa, ay ve iny le sekateranao e. Dia ianao tapa-kevitra, miala, dia hiala mihitsy aho. Dia hifindra ry afa matsy ravina. Danako ny makany manaraka anao any ny sekatera. Aza taitra satria ny mahasarotiny an'Andriamanitra tsy ny hanova ny tranganao Ny mahaliana an'Andriamanitra voalohany tsy ny manova ny tranganao fa ny manovanao. Manovanao. Tsy hitanao tombontsoa mihitsy ve zany katsakatsana ny tompo zany. Eno marary. Azoko zany. Fandao makafy be ianao. Tena sekrean'ny fankafizana amin'ny tompo io rava. Mianatra manaiky rantsanany dia mankasitraka an'ilay izy. Romana 8:20 efa teneniko anao teo. Hébreu 2:20 milaza hoe ny famaizana rehetra no sakaiza tsy mahafinaritra amin'ny andronovana azy. Endre fa izao kanefa le izy mitondra fiadanana io après ao ariana kely fotsiny. Samy mahery. Hébreu 2:20 zany. Inona koa ny tombontsoa? Faharoa zao tsika senao. Inona ny tombontsoa azo ny sampana miray amin'ny Jesosy? Andiny fahenina. Miteny izy ny sampana tsy miray amiko malazo io sampana io après angonina io atsipany anaty afo. Ny sampana eo amiko kosa ry amin'ny andiny fahavalo mamobe dia akalazana an'Andriamanitra. Tombontsoa faharoa raha afaka. Mamoa tsara ianao rehefa miray amin'ny Jesosy. Ianao raha lasa gaga amin'ny tenanao satria mivoaka vokatry ny fanahy ianao, mivoaka fruit, mivoaka zavatra izay tsy ampoizinao hoe why ary zana sa maharitra ary toa tsy mora ohatra fa tazopeana mihitsy ohatr'izao za ihany ve ty gaga ianao why satria mamoa ianao mivoaka le vokatra gaga ianao hoe why toa faly ary tena mampahory mihitsy zany ataon'ity zany fa maninona tsy tezitra andra ary fa maninona
te hanao zavatra mahafinaritra am'ty olona ty foana nefa le olona ara tsy mahita an'le izy akory. Vokatra ny fanajana. Mamoa tsara dia lasa kalazana an'Andriamanitra ny fiainanao. Izany tombontsoa. Mamoa azy ankehitriny. Ny andrasan'ny tompo aminao ataovy tsara fotsiny le andraikitra ao mitenentsika tary amin'ny voalohany. Connecte amin'ny Jesosy, mitoetra amin'ny fitiavany. Ok. Mamoa. Fahatelo ao anatiny, inona ny tombontsoa azo ny sampana miray amin'ny Jesosy? Hitantsika eo amin'ilay andiny fahaenina ny ahitantsika taratra an'izay. Tsy ho isan'izay very izay manana antoka. Rehefa mivoaka ny fruit, rehefa iny ianao efa voangeravana, efa asan'ny fanamasina, rehefa ianao izay tsy tafandrimandry, tsy mahazo aina ao anaty fahotana, dia rao Jesosy. Misy fanamasina ao anatinao. Ny dikany, manana antoka ny mandrakizay ako miaraka amin'ny Jesosy satria tena mpianany. Tsy hoe rehefa mamoa ianao dia izay ianao no tena mpianatra. Rasiny hoe raha vao izay mantsy ny andraisanao azy dia miezaka mamoa ianao. Fa porofo no mahatena mpianatra ny tompo anao le ianao mamoa. Porofo mipotra hoe voilà, ina ny vo, dia mikonfirme tahaka an'ilay tenenin'Andriamanitra ny amin'ny Romanina 9:4-5 hoe ny fanahy miara-milaza ny fanahintsika. Fa zanak'Andriamanitra tsika, ary zany tokoa tsika. 4:4 le teneniny misy an'ilay hoe koa hoe izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Manana antoka ny mandrakizay atsika. Fanalahidin'ny fankafizana na kristianina izany. Averiko aminao be da be loatra ny kristianina malagasy. Tena angamba vokatry ny fomba ny doktrinina tsy fantatro loatra izay mandeha amin'ny fiangonantsika. Fa be loatra ny kristianina malagasy miezaka miazona ny famonjena. Anka ny be ao anatin'ny lohany rehefa mandeha isan'andro isan'andro, sao dia very ny afo be, sao dia very ny afo be, sao dia very. Raha rehefa nandray an'i Jesosy ianao mazava tsara, tsy very ianao. Satria ny tompony miantoka anao, ny tompony miantoka anao. Averiko aminao Jaona 4:9-10 manipika tsara an'izany. Izay nomeny ray aho ny tompo tsy avelako misy very izany. Tsisy maharombaka ny eo an-tanan'i Jesosy zany. Tsy very ianao. Tian'Andriamanitra ianao akafy an'ilay izy miaraka amin'ny tompo. Ny dikan'izany tsy hoe hay tsy very tsony zany ninina ataoko marina dia anota zany marina. Raha izay indray dia hoy aho hoe ianao mihitsy ny mbola tsy nandray an'i Jesosy raha zany le izy. Fa miova ange ny fisainanao e. Rehefa hoe nandray an'i Jesosy dia lasa olona vaovao ianao. Tsy te hanota. Tsy te hanota. Intsony. Mety latsaka manota fa tsy mahazo aina. Vetivety ianao verinao amin'i Jesosy. Hafa mihitsy za tena te handrisika anao. Hazalany andro miezaka ny tsy ho very. Fa rehefa manana an'i Jesosy ianao dia tsy very. Ny andrasan'ny tompo aminao andao androso amin'ny fiainam-pahamasinana. Makafy. Mandroso amin'ny fiainam-pahamasinana. Amin'ny fiainam-pahamasinana atsika, ny fanamasinana atsika. Tsy hoe akory rehefa nandray an'i Jesosy ianao ka latsaka amin'ny fahotana. Verindray, tsy very. Hitanao le Jaona 4:7 izay efa ny sasa, izay efa nandro manontolo tsy mila mandro tsony. Fa sasana sisa, azonao. Dia ankafizo ary, dia andao miaraka fa tsy hoe bediny tompo. Tsy hoe le izy zany tiako saininao hoe tsy hoe tsy matahotra an'Andriamanitra, fa le tahotra an'Andriamanitra miakatra lenta tsy any amin'ilay hoe tahotra ny ho faizina.
fa ny amin'le hoe tian'io Andriamanitra io dia za tsy te hanao zavatra mahasosotra azy tsony. Hafa mihitsy n'izay fiainana kristianina ohatr'izay. Fa efatra zao tsika, inona ny tombontsoa azo ny sampana amiray amin'i Jesosy. Andinin'ny fahafito sy andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Raha miray amiko nareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay rehetra tianareo. Tsara be zany tena tompo izany. Angatao izay rehetra tianareo na inona. Da zao aloha fa izany mihitsy ve aloha ilay teneninao tompo? Tena zany. Angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Andinin'ny fahaenina ambin'ny folo tsy zany tsy anareo no mifidy hafa zany no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoa mba haretany vokatrareo mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona. Fa efatra ravako midikany hoe kristianina ianao arena be mahagaga manana antoka ianao fa mamaly ny vavakao rehetra Andriamanitra rehefa miray taloha tsara le izy ny tombontsoa azo ny sampana amiray amin'i Jesosy. Zay zany zao tia sampana amiray amin'i Jesosy fa tsy sampana Jodasy manana antoka fa mamaly ny vavako rehetra Andriamanitra. Tsara tarehy. Ahoana zany? Ny angatahako rehetra misy fekiritiana marina. Tsika senao raha andray antendro ny enjana satria izay no tena tiatsika. Ahoana amin'izy rasinao zao tia ilay tenin'ny tompo tia tonga dia amin'ilay tapany faharoa angatao izay tianareo na inona tompo zaho mba ataovy tafiditra amin'ilay anina iny le bandy iny ka le izy angery tompo eny izy aloatra ny hoe tsy dia tena hoe mbola tena anao fa izy angery tsaratsara fanaby mihitsy sady bogosy manana moto tena mety iny Jesosy. So dia mba ataonao ohatr'izany ary ty raharaha ty aza tapatapahanao ny tenin'Andriamanitra tena manana antokontsika fa ny vavakontsika rehetra fa le vavaka rehetra rehefa miray amin'i Jesosy satria le sitrapon'Andriamanitra no lasa sitrapontsika. Zay ny dikan'ilay branchena ny prise zay ny dikan'ilay hoe connecté dia le an'Andriamanitra ny téléchargeny ao anatinao dia lasa le tianao égale ny tian'Andriamanitra fa tsy ny mifamadiky amin'izay ny ataonao, tsy ny hoe ny tianao no forcenao égale tiavo le tiako ry tompo tsy zay fa le tian'Andriamanitra no lasa tianao. Secret ny vavaka mahomby zany se. Jakoba toko faefatra andininy fahatelo andininy fahatelo ahoana zany rasy aloha jerena kely le tenan'ny tompo. Jakoba toko faefatra ary amin'ny andininy faharoa ariza ny telo hoe milonareo nefa tsy manana ihany, mamono mitsiriritrinareo nefa tsy mahazo ihany, mifanditra sy miady nareo tsy manana nareo satria tsy mangataka nareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Ny olantsika se amin'ity resaka vavaka ity diso fangataka tsika matetika satria tsy tena bien connecté, tsy tena connecté tsara. Ny connecta kely tsika maraina chargena kely dia mitsoka amin'ny prise dia lasa aloha bateria atsika ihany ireny netitsika. Azonao an-tsaina le izy baterianao zany le nofinao dia le nofinao teo amin'ity dia teo amin'ity dia avadika vavaka kely le izy dia mieritreritra ianao hoe mety dia eo indray ianao fa ao anaty tandrimo ao ianao tsy mamaly vavaka mihitsy ny tompo, mamaly vavaka foana ny tompo rsea tsara tarehy. Jaona voalohany toko faefatra andiny faefatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo. Zao ny antoka ananantsika ho tenin'ny Jaona. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapontsika dia fantatritsika fa miaino antsika izy. Ary raha miaino antsika izy dia fantatritsika fa azotsika izay angatahantsika aminy. Mpiaino vavaka eo Andriamanitra eo. Handramoka izaho, brancheo,
24 heures sur 24 arsia indraindray tsika asianao rehefa mivavaka mieritreritsika hoe rehefa mivavaka fotsina zany de tonga de mety indraindray nge nofotsika no mivavaka fa tsy mifanahtsika nofotsika no mivavaka zay le jony Jakoba toko faefatra fanahy connecté amin'ny tompo taria amin'ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra tsara hatrany ny balizy ao anatiny fahadimy zao tsika asianao inavy ny tombontsoa azo ny sampana amin'ny ray amin'ny Jesosy eo amin'ny andiny fa 1:10 milaza izy hoe mba ho tanteraka ho ao aminareo ny fifaliako lasalovakiko tsara mba tsy ho diso paiky zany zavatra zany de efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo tombontsoa fahadimy manana fifaliana tanteraka aho joie parfaite fifaliana eo amin'izao tontolo zao ohatran'ireny tena ohatran'ireny misy fifaliana ngely mamo misy atsavy le olona no mamo sidsidina be mihitsy izy fa azonao tsara koa ny apitson'izay ny fomba fiteny azy makafoka honisy zany fa fifaliana tsy zay joie imparfaite zany tsy tanteraka fifaliana mampifilafila zany ngamba fomba hitenenako azy fa tian'Andriamanitra rehefa miray amin'ny Jesosy tsika de ny fifalian'i Jesosy mihitsy no any anatintsika fifaliana mitovy amin'le hoe ny fiadanako nomeko anareo tsy miankina amin'ny tranga miseho zany fifaliana miainga avy any anaty any fa tsy apetaka avy ety ivelany tsy mila tedavina tsy mila hoe tsy maintsy enakisozy voanjobory ny loka zay avy faly tsy mila hoe tsy maintsy mahazo an'ity tsy maintsy ataony vadiko ohatr'izao tsy maintsy manao an'izao anahy ny olona anniverserako bonus daholo ny madidina rehetra tsy hitanao tsara be ny fiainana kristianina ry misy fifaliana tsy azonao an-tsaina inexplicable tsy hay azavaina iainanao le izy de zarainao vokatry ny fanahy vokatry ny fanahy ho le teny tompo fitiavana fifaliana ny faharoa sy de fiadanana ny fahatelo mikoriana ho azy ao anatinao ao satria le avy amin'ny Jesosy mihitsy za ty an'izany andao alaitsika connecté voany ianao isa tsy miala eo mihitsy le izy tonga de ataovy mihitsy hoe fa lamy baterie total ary tompo branchena foana any manaraka zao tsika se fahenina 9:7-10 tenenan'ny tompo hoe nareo ny sakaizako tsy ataoko hoe mpanompontsononareo fa sakaiza mihitsy raisiny Jesosy ho sakaizany satria mankatoa ny teniny le mankatoa andrasolo teneniko anao tsara le mankatoa le tonga n'le dozina sakaiza meilleur ami sakaiza toa ny Abrahama sakaizan'Andriamanitra de mankatoa actif fa tsy passif ina zany fahasamihafana amin'izany misy zavatra ataonao ho le temin'ny tompo hoe nareo ny sakaizako raha mitandrina ny didiko midikany manao lay asain'ny tompo ataoko fa tsy hoe juste fotsiny tsy manao zay tsy tokony ho ataoko tanao misy zavatra samihafa zany passif le anankiray hoe tsy miteny ratsy ok passif zany fankatoavana passif tsara fa tsy mijanona amin'izay fotsiny tianao mihitsy hoe sakaiza actif manao mihitsy ianao manao zavatra ho an'ny tompo eo amin'ny toerany andevy nge tsika asianao ty tsy hoe niova kory indraindray tsika rehefa mamaky amin'io tenin'Andriamanitra io de mieritreritsika hoe tsy andevy tsony zany tsy mpanompo tsony mpanompo foantsika hatrany amin'ny boky ny apokalipsia mbola mpanompo andevo fa tsy hoe servant tsy hoe mpiasy fa andevo no mbola iantsona atsika fa andevo privilégié
nitsika manana tombony manokana. Tahaka an'ireny hoe manana misy mpanjaka dia misy andevo miaraka aminy a, manompo azy mameno kapany rehefa miala eo ambony fandriana izy a, mameno sakafony a, hitantarany ny zavatra rehetrarehetra hoe zao ny programa androany a, dia hitantarany hoe ilay général iny nanao zao hatray. Lasa misy fifandraisana am-po le mpanjaka sy le andevo, ohatran'izay tsika se. Teneniny tompo amintsika hoe ataony sakaizitsika, fahasoavana lehibe zany. Sakaizany tompo. Inona le olona no mampatonga antsika amin'ny ferinaina amin'ny fiainana? Raha tsy tianao ranona sy ranona sy rano. Fa Jesoa raha mandray anao hoe sakaiza, Jesoa! Tina mbola mampikonainaina anao hoe le ihany tena tsy tia mihitsy. Draindray ny anjelo dia gaga mihitsy ary tia mampitomany asety. Tsy azo siatsay le tombony lehibe amin'le maha-kristianina. Fahafito ao anatiny. 5:7 manana mpananatra tsika aty anatitsika. Ny fanahy ny fahamarinana ao anatitsika. Tsy resaka pouvoir nge zany se, tsy resaka magie, fa resaka i-Andriamanitra mihitsy, i-Andriamanitra no mitoetra ao anatinao. Dia tenenina tany amin'ilay Jaona 4:12 hoe manana tombony be. Ho lazaina amintsika ny amin'ny 4:9 hoe mahasoa anareo ny fialako Jesosy. Sambatra be tsika senao fa vanim-potoana ny fanamasinitsika amin'ny aina. Afaka mijoro vavolombelon'i Jesosy hatrantsika satria miara-miaina mivantana amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny fanamasina. Isan'andro. Any amin'ny bokin'ny Hebreo atoko voalohany tenenin'ny olona misy ny anjely ara reto te handinika amin'izany fahasoavana be ananantsika izany. Dia tsika senao ohatra mivananaka fotsiny eto ambonin'ny tany eto ohatrany hoe tena sarotra be laverina kristiana. Atao hoe miezaka. Tsy azonao mihitsy le fahasoavana be. Aty anatitsika fanan'Andriamanitra. Aty anatitsika. Mbola jerentsika tsara izay amin'ny heriny. Fandao mamarana azy tsika dia mamaky ny 9:20 hatramin'ny 5:20. Enonao tsara. Raha halan'izao tontolo izao nareo dia aoka ho fantatrareo fa za efa halany talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao nareo dia mitiny azy izao tontolo izao. Fa satria nge tsy naman'izao tontolo izao nareo fa za efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovo ny teny izay nilazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe ny tompony. Raha nanenjika izy dia aninona? Anenjika anareo koa. Ary raha mitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa zany rehetra zany no ataony aminareo no ny anarako satria tsy malala izay naniraka izy. Raha tsy tonga ka ny teny taminy dia tsy nanan-keloka izy. Fa ankehitriny dia tsy misy fialana azy ny atao amin'ny heliny. Izay mankahala dia mankahala ny ray kokoa. Raha tsy nataoko teo aminy izay asa tsy nataony olona dia tsy nanan-keloka izy. Fa ankehitriny efa hitany sady efa halany sy ny ray kokoa. Fa tonga izany mba hatanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalàny hoe halany foana. Inona ny zavatra resahantsika? Inona no miandry ny sampana miray amin'ny Jesosy? Teo izany tsika nahita tombotsoa anankifito. Alleluia! Atsika teo izany rehetrany. Efa tenenin'ny tompo koa. Inona no miandry amin'ny mahasampana miray amin'ny Jesosy amin'ny maha-kristianina? Tenenin'ny tompo mazava tsara, tsy miolakolaka izy. Teneniny hoe ho halan'izao tontolo izao ianao dia ho enjehana dia miomana ho halan'izao tontolo izao ao anatin'ny maha-kristianina tsika izany. Hoy tsika hoe mahafantatra sy makafy. Dia hoe anatena ina nakafy izany ahoana enjehany. Problema be k'izany tiana. Tsy problema. Tenin'ny tompo miomana. Izy tenin'Andriamanitra teneny amintsika hoe fa maninona ianao ny halany satria ianao tsy namany.
satria tsy mahalala an'Andriamanitra ry zareo. Manampy antsika tsara trany ihany ny fahalalana hoe fa maninona ry ty vady atao trano ty manao ohatry ty, fa maninona. Dia aloha tenena amintsika satria an' Jesosy ato, satria ianao tsy namany, tompo miteny antsika an'izany, satria tsy mahalala an'Andriamanitra ry zareo, satria Jesosy no halany ary makala an'Andriamanitra koa izy. Dia halany ianao. Dia tsotra, aza taitaitra, satria ianao tsy namany a, satria tsy mahalala an'Andriamanitra izy ireo a, jamba ny masony, dia tsy azon'le izy, tsy azon'nge le azonao e, dia aza forsenao ho azony koa le izy, fa samy manana ny fahazavana, aza forsena. Ny tanjontsika senao zany amin'ity fampianarantsika ity dia atonga anao hoe afaka makafy hatramin'izay fotoanany hoe halan'ireo raita-po aminareo ianao, halany. Dia ianao nge te hitsoaka matanjaka foana e, dia ny tompony efa miteny anao tsara, sabatra hony ianao. Dia ianao miteny hoe aiza ataovy sérieux, sabatra hony ary a. Tena ny tompo zany resaka izy. Aloha vakiana mihitsy fa ny epistily voalohany sorata amin'ny Petera ty fahasoavana be, toko 7 ary amin'ny 7 sy 8 izy zao miteny hoe Petera voalohany toko 7 dasoloha sa Petera faharoa ty niteneniko ty ka aloha fa misy teny 7 sy 8. Bon, vaky. Aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany toy ny firandranam-bolo sy firava-bolamena na ny fiakanjona. Tsy io le tiako teneninanao, ary amin'ny toko 4 mihitsy ny tiako teneninanao, 7 sy 8. Gaga mantsy hoe ahoana zany tsy nisy resaka volo mihitsy tany anaty eritreritra. Toko 4, Petera voalohany toko 4 amin'ny 7 sy 8 no mamaky. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaonjentilisa tamin'ny andehanana tamin'ny fijejoजना sy ny fanarindrantsy sy ny fanoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoka ary ny fanimpotsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo, le namanao taloha zany io le fianakaviana gaga ohatra zareo, satria tsy miara-miazakazaka aminareo amin'izany fanarana-po amin'ny ratsy zany, ka dia teneniny ratsy. 12 ry malala, aza gaga no fizahan-toetra mamay izay mahazo anareo fitsapam-toetra, ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo zany, fa araka ny ombonanareo fifaliana amin'ny Kristy dia mifalia mba hiravoravonareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa. 14 raganda hoe raha mamaky maninona hony? Sambatra ianareo raha aratsiana noho ny anaran'i Kristy, fa ny fanahin'ny voninahitra dia ny fanahin'Andriamanitra mipetraka ao anatinareo. Vakiko indray, fa aoka tsisy eo aminareo hijaly satria hoe mpamono'olona, mpangalatra, mpanao ratsy, mpiraranen'olona. Fa 12 miara-mamaky fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka tsy homenatra izy, fa aoka ankalaza n'Andriamanitra amin'izany anarany izany. Fa 15 miara-mamaky ihany, koa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka ny fanaovan-tsoana ny lohan'ny fanahiny ho an'ilay mahatoky dia ny mpanao azy. Matthieu toko 5 andiny 10 hatramin'ny 12 afa-dy ho any amin'ny baibolinao, fa gaga amintsika senao mihitsy ny eny anjelo tsika raha vao misy manenjika kely dia tiana hoe tao mba afaka mihitsy afa misy tahakany hoe mba tsisy anenjika. Raha tsisy manenjika serse dia gaga tsika, zay tsika ny tena gaga, satria sao dia mba namaniza ary se zany. Andray 15 miara-mamaky Matthieu toko 5, sambatra izay enjehana ny fahamarinana fa aza ny fanjakana lanitra. Sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjehana, ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenena lainga ianareo no miamina.
mifalisy miravoravonareo fa lehibe valitianareo any an-danitra fa toy izany ihany nandehareny mpaminany izay talohanareo. Tsotra manoloana an'ilay izy 5:20 hatramy 5:20 io miteny amintsika le jaona 5:20 miomany ianao fa ho alan'izao tontolo izao hoenjehany olona. Dia rehefa tonga izay aza lozana gaga ela be ary ny farany mifalisy miravoravo. Jesosy vonjeo zay ahoana zany Jesosy miara-miteny amin'ny tompondraiky Jesosy tena tonga dia le any amin'le tsy haiko mihitsy zany soa ihany fa ny amin'le tsy haitsika fa zay mihitsy mifototra satria zay ianao le iankina amin'ny tompo raha hainao zany dia iny ndray fa débroché-nao dia lasa indray ianao mizesta miaraka amin'ny bateria kelinao ianao rery indray no mandeha tonga dia miteny amin'ny tompo Jesosy la bateria amin'izany mihitsy tonga dia tsy zany mihitsy aty amiko aty mba hivavakantsika se tenentsika senao Andriamanitra ray feno fankasitrananao ny anaran'i Jesosy zay harena be ho anay mihitsy jaona 5:20 dia faly be zay afaka mitrandraka an'izany araka taminao tamin'ny fananoa masina manazava sy mbola hanazava ny anatinay an-tranoko hoe Jesosy nasainao misainy zay tamin'ity androany ity hoe mamovo inona ary zahay so dia mba tsisy voka mila kapaina misaotra Jesosy fa ianao mihitsy le tahaka an'le mpamboatra n'le aviavy tary amin'le fanoharana tary dia miteny amin'le tompon'le tany voaloboka hoe aleo ihany lo mbola eo heritaona misaotra Jesosy fa ity 2024 ity mbola omenao famindrapo zay karakarainao asianao zezika dia amono saotra Jesosy fa mamoy fiainana io mamoa voan'ny fibebahana manomboka izao mamoa voan'ny vokatry ny fanahy mitondra olona ao mifanjakanao zahay dia mahatamana olona ao mifanjakanao zahay. Andriamanitra misaotra anao manome le tombotsoa apatsiahivo anay amin'ny fotoana rehetra dia tsy tsiritra ny fifaliana eo amin'izao tontolo izao tsony zahay fa ho hainay tsara zany tombotsoa an'le miray aminao ampianaro anay averimberenao tsy anatinay anananay le safidy mety amin'ny fotoana rehetra hoe mila connecté aminao kay branchena ay anjaranay le mametaka an'le prise hoe zahay misafidy mitoetra ho amin'ny teninao misafidy mitoetra ho anatin'ny fitiavana anao ny fitiavana ny hafa Jesosy nga misy ainay mihitsy zany ndreto zay miteny tsotra aminao mila anao mahatanteraka an'izany aty anatinay fa indreto misafidy an'izany zay fa fantatray fa ianao ny fiainana dia tsy manana afaka ohatranao miara-manonona ny salama iny mihitsy zay Jesosy any amin'le salama 3:70 iny le miteny le Iasafa hoe iza no ay any an-danitra tsy misy ety an-tany iriko tahaka anao Jesosy zany teneninay aminao zany Jesosy misaotra fa nampiomana anay ianao fa rehefa miray aminao zay dia ho alan'ny olona Jesosy indraindray miorooro be ny aty anatinay mieritreritra an'izany aikay azo antoka tsara ny fitiavanao ampoanay foana ampoanay ampatsiahivo anay amin'ny fotoana rehetra zany dia tsy lozanay gaga ela be ho ahy amin'ity olona hoe manenjika anay ranona dia tsy tianay fianakaviana dia makatsy makaroa fa aikay sabatray ampianaro mifaly sy miravoravo amin'io hoe zay ry tompo saotra Jesosy amboarinao fiainanay rehetra dia io fiainanay io hitanao amin'ny atsipiriany fahasairananay rehetra sy ny karazany eo an-tananao na aretiny ty tsy fampiny ty olanjavatra samihafa ty faniriana lalina Jesosy mandray an-tanany ianao fa nanome antoka anay ianao androany hoe ay avadika vavaka io maka ny sitraponao any an-danitra zay ho sitraponay dia mahita ny fahasoavanao mpitomboy amin'izany zay mpitomboy amin'izany dia andeha amin'ny fifaliana zay ody rehefa avy eo le fifaliana tanteraka le anao iny fa tsy le anay dia misaotra Jesosy misaotra miany ankohonana tsirairay avy mahatanteraka amin'ny teninao fa tsy oron-java-tsoina inana inona fa ianao Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavanao mba hanananay ny onony mandrakariva amin'ny zavatra rehetra
ka tsy misy tsy ampinainana inona zany zahay, ary de hoe afaka mitombo amin'ny asa tsara rehetra avokoa zahay. De rainay ianao de ataonay amin'ny anaranao zany mivavaka fa miaraka aminay ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.